Mbola ho ampitomboina ho aminareo hatrany any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, akory ny haben'ny fisaoranay anao, fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famondram-ponao, ary mahenika izao tontolo izao ny fitiavanao. Misaotra anao zahay noho ny amin'ity andro anio ity izay andrenesanay sy hainonay ny teninao, ilay teny tsara, teny fiainana ho anay tsiraray avy. Tompo Andriamanitra eo, mampahereza anay ao amin'i Jesosy Kristy Tomponay, araka ny teninao izay horenesinay sy hovakinay ankehitriny, ary ilay teny izay fanilony tongotra sy fanazavana ny lalana ane, hitarika anay amin'ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny bokin'i Daniela toko voalohany, 1:20 hatramin'ny 2:20 no mofinaina volahatra ho antsika anio indray ry havana. Daniela toko voalohany, 1:20 hatramin'ny 2:20, amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary ho Daniela tamin'ny mpiadidy izay notendren'ny lehibe ny tandapa, ho mpiadidy an'i Daniela sy Hanania sy Misaela ary Azaria: masina ianao, izao toetra hafoloana izay mpanomponao, ary eo ka homena hanikotrana ho aninay sy rano hosotroanay, dia aoka hizahana eo anatrehanao ny tarehinay sy ny tarehin'ny zatovo izay mihinana ny anjara avy amin'ny hanin'ny mpanjaka, ary araka izay hitanao no ataovy amin'ny mpanomponao. Ary nanaiky izany teny izany izy ka nizaha toetra azy hafoloana, ary no nitapitra ny hafoloana dia hita fa mandimandina sy matavy aza ny tarehiny noho ny an'ny zatovo rehetra izay nihinana anjara avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka. Dia najanon'ilay mpiadidy ny anjara haniny sy ny divay hosotrony, ka hanikotrana no nomeny azy. Ary ireo zatovo efa ada ireo dia nomen'Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra, ary Daniela nahafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofy rehetra. Ary noho ny tonga ny andro nasain'ny mpanjaka ampidirana azy, dia nentin'ilay lehibe ny tandapa niditra teo anatrehan'i Nebokadnezara izy, ary ny mpanjaka niresaka taminy, ka tsy nisy hita izay tahaka ny Daniela sy Hanania sy Misaela ary Azaria tamin'izy rehetra. Ka dia nitoetra teo anatrehan'ny mpanjaka izy ireo, ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay nanontanian'ny mpanjaka azy, dia hitany fa nanatombo 80 eny noho ny omby asy rehetra sy ny mpiskidy izay tao amin'ny fanjakany rehetra aza izy. Ary Daniela nahatratra ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjaka. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Revako malala ao amin'ny Tompo, isan'ireo izay jiosy nentina ho babo tany Babilôna i Daniela sy ny namany 3 lahy, Sadraka sy Mesaka ary Abednego ny fahatakarantsika azy. Fa ny tena anarany dia izay voalaza eto hoe Hanania sy Misaela ary Azaria. Tamin'ny nahatongava ny tany Babilôna dia nozahana toetra tany an-tanin'olona izy, nozahana toetra tany an-tanin'ny jentilisa, ka zavatra roa lehibe no andeha
hodiniantsika eto amin'izao mofinaina izao. Rehefa tonga any an-tanin'olona ianao, jereo ny fizahan-toetra ara-tsakafo. Eo amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo dia hitantsika fa na dia nanana zo hihinana ny haniny mpanjaka isan'andro aza araka izay fanomanana natao azy, satria nasaina nomanina nandritra ny 3 taona izy ireo mba ho afaka hipetraka ao an-dapan'ny Nebokadnezara mpanjaka, dia nisy olona mihitsy ny ndraikitra azy hampinana azy hanokana sakafo ho azy isan'andro. Kanefa hitantsika eto fa tsy nanaiky hinana tamin'izany anjara hanina avy tamin'ny hanim-panjaka izany i Daniela sy Hanania sy Misaela ary Azaria. Ny antony dia mazava, ambarany eny amin'ny andininy fahafito fa tsy nanaiky hinana an'izany izy ireo, ny amin'ny andininy fahafito sy ny fahavalo, fa heveriny fa mandoto ny tenany izany, izany hoe ny fihinanana ny haniny jentilisa ihany koa dia tonga mandoto ny tenanao amin'ny maha olon'Andriamanitra anao, ary alay-panahy mihitsy ary ndrao andoto ny tena amin'ny fanompoan-tsampy izay fanaon'ny jentilisa rahateo. Ry havako malala, nandritra ny 10 andro dia nozahan-toetra tamin'ny fihinanana ny hanikotrana sy ny rano izy 4 rahalahy mpanompon'Andriamanitra. Ary hitantsika tsara ny vokany fa rehefa avy nizahan-toetra izy dia toa izy indray aza no heverina fa mandimandina noho ny hafa izay nihinana tao amin'ny anjara haniny mpanjaka. Ry havako malala, tsy voatery hahina ho ratsy tarehy foana akory raha tsy mihinana ny fihinan'ny olona. Tsy voatery hahina ratsy tarehy foana akory rehefa tsy mihinana ny hanimbe eny ambony latabatry ny mpanjaka. Jereo ny zanak'Israely tany anefitra fa nandritra ny 70 taona dia ny mana no fihinany. Jereo i Jaona mpanao batisa fa tamin'ny asany tany anefitra dia tantely remby sy valala no fihinany. Ary isika mahafantatra tsara fa ny fanjakan'ny lanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana akory, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Arak'izany, raha zahan-toetra ara-tsakafo isika dia mila mandinika fa tsy izay rehetra hita dia afaka hohanina avokoa, fa tsy maintsy jerentsika mijery ny lafiny fahasalamana isika, fa mijery koa isika ny lafiny mahakasika ny sitrapon'Andriamanitra. Misy olona mifady hanina sy mitandrina ara-pahasalamana dia manao rejima etsy sy aroa, fa mihoatra noho izany no tokony hanaovantsika tsy ho rejima sanitaire fotsiny, fa ho rejima amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ny amin'ny sakafo fotsiny, fa ny amin'ny fomba, ny fanao, ny fijery, ny fiaino, dia tsy maintsy ampifanarahantsika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra avokoa, fa tsy izay rehetra, tsy voatery izay rehetra ataon'ny hafa akory na ataon'ny jentilisa akory dia tsy maintsy ho ataontsika koa. Tsy izay rehetra hohaniny dia tsy maintsy hohanintsika, tsy izay rehetra henony dia tsy maintsy henontsika, tsy izay rehetra hitany jereny dia ho jerentsika, fa mifehantsika lehibe
ny sitrapon'Andriamanitra moa araka ny sitrapon'Andriamanitra ve zao renesiko izao jereko izao hoaniko izao ataoko izao. Eto ry havako malala dia azo ambara fa tsy lay sakafo nohan'ny Daniela sy ny namany loatra akory ny tena nampahazo aina azy, ny hanikotrana sy ny rano, fa tena azo antoka fa ny fanaovan'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fankatoavan'ny sitrapon'Andriamanitra, ny tsy fiaroarony tamin'ny jentilisa sy ny fanompony sampy no niarovan'Andriamanitra azy. Anjarantsika ihany koa izany ry havako, eo anatrehan'ny fizahan-toetra sy ny fakapanahy maro izay eo anoloantsika dia mibanjina ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva isika. Ny zavatra faharoa izay hitantsika ry havako, raha mamaky indray isika ny 17 hatramin'ny 19 dia hitantsika eo fa zahan-toetra ara-pahendrena i Daniela sy ireo namany 3 lahy. Taorianan'ilay 3 taona izay nanokanana azy sy nampiomana azy dia niditra tao hatramin'ny mpanjaka izy ireo. Niditra tao hatramin'ny Nebokadnezara mpanjaka izy ireo, anaovana karazana entretien izany mba ho afaka mipetraka ao hatramin'ny mpanjaka izy na tsia. Tamin'izany dia hitan'ny mpanjaka tamin'ny izay karazana fanadinana natao taminy fa nanana ny fahendrena sy ny fahalalana ambony rehetra ilaina ho an'ny zanaky ny lapa, ho an'ny tandapa ny mpanjaka izy 4 rahalahy ireo. Ary azo lazaina fa tena isan'ny nanarina ny lenta-pahalalan'ny Babiloniana ny fisian'izy ireo tao anatin'ny lapan'ny mpanjaka. Zany raha teo no nahatonga ny mpanjaka hatrany am-boalohany dia nitondra tamin'ireo izay manam-pahaizana, nitondra tamin'ireo izay avara-pianarana ho babo ho any amin'ny lapan'izy ireo mba ho lasa atohan'izy ireo, mba ho lasa hery sy tanjaky ny fanjakana Babiloniana ny fahaizana mampalalana izay nananan'izy ireo. Rehavako malala ao amin'ny tompo, ny mpanompon'Andriamanitra izay mankatohan'Andriamanitra dia miavaka mandrakariva, ary hitantsika eto fa dia niavaka tamin'ny ombiasy sy ny mpisikody rehetra eran'ny fanjakana ary izy ireo, ary ambara fa nanana izany fahendreny izany 10 avy eny aza raha ny voalaza eto. Eo anatrehan'ny fifaninanana rehetra misy tahaka ny entretien d'embauche rehefa hitady asa ohatra, dia anjarantsika mampanompon'Andriamanitra antsika ny maneho fa miavaka isika, manana izay mampiavaka antsika isika, ka tsy ny manatsaina fotsiny na ny manam-pahalalana fotsiny no zava-dehibe, fa aseho koa ny fananana fahendrena, ny fananam-panahy, ka dia hiara-iasa ny fahalalana sy ny fahendrena anehoana ny maha-olon'Andriamanitra antsika. Rehavako malala, ampiasao ny fahalalana sy ny fahendrena izay nomen'ny tompo anao mba ahafahanao miavaka sy manavaka ny tenanao amin'ny hafa, fa ampiasao ny fahalalana sy ny fahendrena mba ahafahanao ihany koa mampiasa izany eo anivon'ny fiarahamonina izay feno fizahan-toetra sy fakapanahy maro samihafa. Anjarantsika ny mampiasa ny fahendrena sy fahalalana ahafahantsika miaro ny tenantsika mampanompon'Andriamanitra eo anatrehan'ny fakapanahy maro samihafa, eo anatrehan'ny tontolo izay misy antsika, izay misy safidy maro be, indrindra eo anatrehan'ny izay matafalatsaka ao anatin'ny fiarahamonina jentilisantsika
dia ny fahendrena sy ny fahalalana izay nomen'Andriamanitra no ampiasaina mba ahatahavoaka antsika amin'ireny. Rehefa koa malala arafezina zao tenin'Andriamanitra izao, na i Nebokadnezara mpanjaka aza dia nahatakatra ny antony tsy maintsy hitondrana ireto avaram-pianarana reto ho any anatin'ny lapany any Babilôna. Fantany fa misy tombony lehibe ho azy ireo, kanefa anjarantsika koa amin'ny mampanompon'Andriamanitra antsika no miaina sy mivelatra mandrakariva amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Dia an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika koa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Raha eo falo misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay mampahatsiaro anay ny fahendrena sy ny fahalalany Daniela sy ny namany, izay irinay sy antenainay koa fa ataonao ao anatinay izany. Fa ianao Jesosy izay efa nanam-pahendrena sy fahalalana fony mbola kely aza, no fantatray fa mifehy izao tontolo izao, mitantana izao tontolo izao araka ny sitraponao. Maniry indrindra izay Tompo hanana anjara amin'izany. Entinay ambavaka manokana eo anatrehanao ny mpanolotsaina ny any andapa rehetra, ny mpanolotsaina ny mpitondra fanjakana rehetra, mba hanana izao karazana fahendrena sy fahalalana izay nanana ny Daniela sy ny namany izao, mba hitantanana sy hitondrana ny firenena araka ny sitraponao. Mba ny sitraponao Andriamanitra no hibaiko azy ireny amin'ny fanaovana ny asa fampandrosoana ny firenena. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany vavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Amen.